Izahay dia avy amin'ny fiangonana Royal Chapel International. Jesus has sent us Nalefan'i Jesosy izahay eto Madagasikara. in order to preach the gospel of the Lord Jesus Mba Christ, hitory ny filazantsara mahakasika an'i Jesosy Kristy. to help people, Ary hanampy ny olona, to pray for people. ary hivavaka ho an'ny olona. And because Satria the Bible says Bible we miteny should start from Judea, atomboka avy any Jodia le go izy, to Samaria, ary atao hatrany amin'ny and Samaria, uttermost part of the world. ary manera-tany. And it is time Ary fotoana for revival to come to Madagascar. fotoana izao fotoanan'ny Madagasikara I heard the andraisan'ny voice of the fohazam-panahy. God some 7 years ago when I came to Fitoana Madagascar. lasa nandreny feon'Andriamanitra hoe mila asina fohazam-panahy ao And Madagasikara. since I came here, Dia rehefa hatramina tonga avako teto, it is going on well. tena betsaka ny Because olona Madagascar fanahy. is a blessed Satria land. Madagasikara dia tany miaina ao anatin'ny So fitahia. we must start from here. Ary mila atomboka aty le So izy. here is a land of God. Satria tanin'Andriamanitra Madagasikara. Rinona ny croisade na ny fitoriana We filazantsara help the poor, dia manampy ny sahirana izahay. we share food, Ary mizara sakafo ho an'izy ireo. clothes and items, Ary akanjo maromaro ary botifotsy sy give sisy. some scholarship and Ary help them in sasany school. omena ekolazy mba ahafahan'izy ireo miditra mianatra. That is what is our mission is to empower people Satria ny hirakay dia manova fiainan'olona sy hanome herin'ny olona. for them to accept Jesus Ary ny Christ. tena voalohany koa ny tena priorité dia mahafahan'izy ireo mandray an'i Jesosy.